Maro zay no fitaizantsika an'ity district 119 eto Madagasikara aty zay nananganantsika ireo namana chef de file tao anatin'ny fikambanana fitoniana toro izay miara-miasa amin'ny filoham-pirenena sy ramatoavadiny ary ny conseil spécial du président monsieur Mboula Joseph Radona. Natao izy io mba ahafahana itsinjovana ireo namantsika marefa ara-pivelomana ny sahirana ao anatin'izay ny sembana ny kamboty ireo marary amin'ny hôpitaly izay tsy manana mpiasy dia raisinay an-tanana zany amin'izay kely an-tanana ny fanampiana zay olona zay. Dia ao anatin'izay koa ny fambolikazo zay ataon'ny fikambanana ny fijerevana ireo événement social be dia be ireo mba ahafahantsika miaina ao anatin'izay filaminana sy fanampiana zay. Ny fikambanana dia nijoro tany amin'ny taona 2015 dia efa manana ny statut mara-pandakana anazy ary miasa eny anivon'ny fiarahamonina eny. Amintsika miteny zao efa navita district maromaro, nisy koa natao par délégation, za zany tsy tonga tany fa tsika ny tonga tany nalefa na nipetaka ao nasaina nanomana ny nanangana le fikambanana tao. Dia misy ny efa nidinako fotony misy ary misy koa ny prévu amin'ity 2018 ao izay hoteteziko afaka kelikely eo zany. Dia fandaminana zany dia mitaonao amin'ity semaine ity angambany zao hankany amin'ny faritsy Orombe hametraka ireo chef de file misy 25 ao amin'ny district ny Osy dia miroso ao amin'ny manodidina faritsy Orombe iny zany amin'izay fananganana fikambanana zay. Dia izahay dia manao antsoavo hatramin'ny farany dia ny fisian'ny filaminana eto amin'ny firenena satria raha ny tany tsy milamina ny tany mikorontana dia tsisy zany sosialy andeha ny fampandrosoana andeha zany. Zay no ahafahanay manaraka ny filoham-pirenena zay vina ananan'izay zay eritseritra hampandroso ny Gasikara zay no anampianay anazy amin'ny lafiny sosialy. Tatsika nefa izy fa tena manao tena miasa izy amin'ny lafiny sosialy zay dia izahay koa zany anisany manampy zay etsika efa natongony ka eto zay dia mbola manome toky Andriamatofoloha ho anao aza kivikivin'olona aza malemilemy amin'ireo lahy angafafy ny sasany fa izahay fitoniana toro dia eto zay vonona iaraka aminao ary atanteraka ilay fisangatana mirindra 2030 zay apetranao mba ho fampandrosoana n'ity firenenantsika ty mba ilatsika amin'ny fahantsary. Zay no teny azoko atao eto amin'ny nareo namana mpanao gazety angambany fa ny tena resahako koa ny ireo mpanao politika zay miezaka mifoifoana ny fanakivina sy fanakorotanana amin'ny firenena satria misy amin'ireo te haka toerana mba ahafahany mameno fosiny sy ny hamenoan'ny harenana ataoko tsy mety zany fa tsy izy tsony zany. Raha anao tianao ty Gasikara ty aza mianjy latsaka filoham-pirenena na député na maire fa tonga dia raisiny andraikitra amin'ny fiarahamonina misy anao any fa tsy hoe kosa hoe eo anao président na député na maire zay anao afaka manao asa fandosoana ataoko fa lainga zany fa manampy anay zao tompo dia tsy maire tsy inona akory fa miasa koa amin'izay farapiko an'ireo olona sahiran'izay fantako misy olona tena mangetaheta fivoarana any ifotonany fantatsika misy olona tena marefo any reny mijerevanay dia tsy iambesanay baiko avamiza fa tonga dia raisinay zay adidy tanjifanay amin'ny kely anananay.